Ny zavatra hita sy tsapa dia mizotra araky ny lalana tokony ho alehany famahana ny crise politique eto Madagasikara, ary hitantsika sy tsapantsika fa eo anatin'ny fankatoavana ny tondrozotra. Voalohany aloha dia tsapantsika fa nanaiky ary niara-nanaiky izy ireo fa dia nakatoavina ary ho ampiarina ary indrindra nankatony fampiarana ny tondrozotra ny filoham-pirenena rehetra mpiambana ao anatin'ny SADC. Ny faharoa dia ny hoe ny fanatanterahana ny fanaovan-tsiny dia tokony atao tsoela atao any a Botswana, any a Gaborone izy io zany zay nanasana an'ireo filoha mpikambana na mpitarika ao anatin'ny fivondronana hery politika, izany hoe ireo fivondronany hery politika na ny solitena zay nanao rango-poy teny Ivato zany dia asaina anao an'izany fanatanterahana fanaovana sony zany any a Gaborone tsoela. Raha fitinina zany ny resaka dia ny fivoriana zay natao dia milaza fa nankasitraka ary niaraba ny mpanelanelana na ny médiation ny filoham-pirenena rehetra tamin'ny ezaka natao tamin'ny fampiarana ny tondrozotra taty Madagasikara. Ny faharoa dia hoe andesy lahatra farany amin'ireo filoham-pirenena telo mirahalahy teo aloha mba andray anjara ao anatin'izany fanaovana sony izany. Ka eto dia inotsika ary manatenitsika fa noho ny tombotsoa ambony ny firenena dia ho avy anasonia an'izany tondrozotra zany noho nyireo filoham-pirenena teo aloha telo mirahalahy sy izay efatra mirahalahy. Ao anatin'ilay izy dia nanasa izy ny partie prenante, zany hoe ireo nandray anjara nanao ny sony tamin'ny nanao rango-poy dia asaina ho any a Gaborone ary io hoe mba hoentina andresen-dahatra farany an'ireo filoham-pirenena teo aloha mba andray anjara ao anatin'izany fanaovana sony zany. Mazava ho azy anefa raha ohatra ka hanao sony tsika dia tsy le hoe nanao rango-poy ihany no asaina, fa dia asaina daholo ny olona rehetrarehetra dia anasaina zany izy ireo. Ka ny zavatra tsy voalaza koa dia betsaka io dia ny hoe io no filananena rehefa tsy manao soniry zareo ampiarina ny tondrozotra, ary ny tondrozotra dia efa niaraba ary zareo tamin'ny ezaka nataon'ny mpitatana ankehitriny tamin'ny fanatanterahana an'izay tondrozotra zay. Ka eto zany tiako lazaina hoe tsy ny filoha nazarany tsy nanao rango-poy fa ny lehibe ny fikambanana ny antoko politika avy aty amin'ny manohana amin'ny fitondrana zay zany no nanao rango-poy miaraka amin'ireo hery politika maro samihafa, zay zany no asaina any a Gaborone. Le fandresen-dahatra dia fandresen-dahatra anao sony ary lazaina tany moa zany dia ny hoe ino ny tondrozotra, zany hoe ny alehan'ny Gaborone zany dia anao sony an'le tondrozotra na ny sordalana, fa tsy hoe andeha hifandresy lahatra ntsony. Zay ny teneniko hoe tsy fotoana ny fafandresen-dahatra ntsony ane zao satria efa miaritra ny fampiarana an'io tondrozotra io dia zay ny zavatra mitranga, zay ny zavatra misy. Ny zavatra mitranga ane raha nijeritsika mizotra ny zavatra rehetra natao zany ary na ny mizotra ny fivoriana zay natao farany ny nitsomehan'ny SADC iny dia hoe akatoavina ny tondrozotra, roviana no ataony sony. Dia rehefa ataony sony dia hoe alao mba asaina ireo filoham-pirenena teo aloha miaraka amin'ireo zay nanao rango-poy solitena amba ahafahantsika manatanteraka an'le rango-poy. Zay zany ilay izy, fa aloha sao dia misy indray no amadika ny resaka, fa zay ny zavatra mitranga. Satria raha tsy zay ny zavatra mitranga dia sarotra ny heritreritra hoe hiverina any amin'ny case départ indray, satria efa inona ampiarina, inony tokony ho ampiarina ary inony tokony ho tanterahana. Tsy anisan'le nanao an'le rango-poy satria hitanareo angamana hoe teny Ivato, za tsy teny Ivato fa solitena no teny raha tsy hoe misy fanasana manokana amin'ny filohan'ny tetezami-tanà atao any, zay zavatra hafa.
fa de io zany ny partie prenante ozy izy zay zany no asaina miaraka amin'ny ro filoha pirenena teo aloha zay tsy nety a nanaiky ka zay ny teneniko hoe inotsika arantenatsika satria mijeriny zao mivoaka malagasy aiza ny fitiava-tanindrazana zay hoe mibaiko any hoe noavin'ny reo malagasy roapolo tapitrisa de ho hitatsika eo a ny toy an'le izy hoe misy ve ny fitiava-tanindrazana ao amin'ny rehetrarehetra ary misy ve mifamizana tsodrany koa mivoaka malagasy mba amarana nyty krizy a eto amin'ny politika eto amin'ny fireneny ty ny daty raha ny zavatra re aloha mbola tsy amin'ny amin'ny fomba ofisialy a de tokony atao a any amin'ny fahenina ny volana jiona afaka roa herinandro eo zany no atao izy io ary izy io de nilazaiko hoe eo nanapahana hevitra farany a ary anatanterahana ny sni zay zany ny fanandrasantsika avoaka malagasy hatramin'izay hoe rovina no tanterahana ny sni an'ity tondrozotro ty de amin'io zany no andro voatondro ary misy dikany lehibe raha mamaky tsara tsika no hoe atao anatin'ny communiqué nataonao zareo a de hoe dernière chance ozy izy a mba ahafahan'ireo tsy tafiditra mba hanao sinia sy anatanteraka nyity tondrozotro ty ka de ny hoe le fionana atoan'ny Gaborone io a de fanatanterahana ary indrindra ny fanekena an'le feu de route aty amin'ny malagasy samy malagasy ny vondronao misadeka de efa nanaiky an'io ary ny zavatra voalaza de ny hoe tsy misy ary tsy isintsony a ny fanitsiny ao anatin'le tondrozotra fa de iny no tanterahana ary iny ihany koa ny afahantsika manatanteraka amin'ny fifidianana rehetra zay ho atao eto amin'ny firenena